fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy velatra amin'ny fanarahana ny tompo. Arahinao isaky ny sabotsy arivo eto amin'ity onjam-peo maminao ity. Ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano ary ianareo rehetra izay tsy manam-bola avia mividika homana. Eny, avia mividy divay sy ronono nefa tsy ambolana amin'ny karena. Atongolan'ny sofinareo ka makanesa aty amiko. Miainoa dia ho velonvelona ny fanahinareo. Ary anao fanekena mandrakizay aminareo ahoy Jehovah dia ny famindrapo mahatoky nampanantenako an'i Davida. Dia diavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy fony lalany ary ny tsy marina fony heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika. Fa mela eloka tokoa dia mela eloka tokoa izy. Fa ny fihevitra tsy fihevitrareo Jehovah, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah. Fa tahaka ny anavy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka amin'ny tany ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka mampaniry sy mahavokatra azy, dia mba tahaka izany koa ho an'ny mpamafy sy ho an'ny anina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teny izay lokon'ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa nampantanteraka izay sitrako. Eny, ary ambinina amin'izay rehetra ampandehaniko azy.
ry Jehovah-Andriamanitra io mangetahitanao tokoa ny fanahinay ary maniry indrindra izahay ny hofenonao izany fanahinao izany ka zay rehetra etaponay dia ianao iry ihany no afaka mameno sy mamaly izany ihany koa ka ao anatin'izao fandaharan'izao indray tompo no tianay indray anatonana ny azo fijalianao hitoetra hitanily eo anilanao satria eo aminao no misy ny fahafenona eo aminao no misy ny fahatsarana rehetra ary nay ho tsapa indray zany mandritra izao fandaharana izao koa mangataka ny fanahinao masina ary izay mba hameno tsirairay avy aminay any anivo ny tokantrano amin'ny toerana rehetra izay misy anay ihany ka lay fanahinao mpampianatra tsara indrindra lay fanahinao mpampinolotsaina mpampahery mpitaridalana no hiasa fenao anatinay indray ahatonga anay hahazo ay mpanahy vaovao indray tompo amin'ny fanarahanay anao dia misaotra anao izay satria mbola sitraka ao ny hahavelomanay matoa mbola afaka manaraka izao fandaharan'izao izay ary matoa mbola velonaina koa izay dia misy zavatra mbola tianao andrasana eo amin'ny fiainanay dia apetraka ao am-pelatanao ary zay rehetra mahasoa sy mahatsara anay misaotra tompo amen dia faly miarabantsika rehetra indray namanareo kamira falimana atao anatin'ity fandaharana isika samy isika ity ary manasa anao anaraka tsy tapaka ty ronja-peo maminao ity ka mba tena hitondra aimpana vaovao ho antsika ary hitondra vaovao mahasoa ho antsika tokoa ny zavatra rehetra zay ho arahantsika mandritra ity fandaharana ity ny mampiavaka ny fiainantsika kristianina dia zao manao hoe tsy mandeha ho azy ny fiainantsika fa fantatsika tsara fa misy anakay mitantanao mandrindra ao dia ilay Andriamanitra efa niketsika lay tompo sy mpaharentsika
lay mahafantatra zay mahasoa atsika nefa inotsika ihany keo fa nandahatra ny fandaharam-potoanantsika tsiraray avy tamin'ity tontolo androtsika ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo zao indray ka mendrika ny hoderaina izy mendrika ho memboninaitra izy raha misy dera raha misy laza raha misy voninahitra ho isika kristianina dia aleo an'andriamanitra ihany zany rehetrarehetra izany tsy aitraitra izany na fomba fiteny fa tena ny dera sy laza tokoa ny tokony ho mendrika atolotsika nio andriamanitsika io ny tarika le flambeau ary ny indramitsika anandratra izany fiderana ho an'andriamanitra izany ary isika lenivon'ny tokantrano na mitoerana rehetra zay misy atsika ihany koa no asaina mpitiavana iaraka iretona ity raha mitondra lohateny hoe feny fiderananao izahay iray ka inona no etsika mankalaza an'andriamanitsika ao anatin'izany ny feotsika no iarahantsika amin'ny le flambeau feno fiderananao Zarirayo misotonawe Nuli sua sesere Zena papinawana misotonawe Misotonawi zai fansia vinawe Liberana nuwe timisauta minara nawe Ia palina nui dwase unaye Kamsatanawi nayo Misotonawi zai fansia vinawe Liberana nuwe timisauta minara nawe Ia palina nui dwase unaye Kamsatanawi nayo Tulun jawana ni sotonawe Tane ukisaulana Unyarahanani ng sotonawe Ni sotonawi zai fansa vinawe Liberana nuwe timisauta ni naranawe Ni apalina nui dwase unaye Kam sotonawi ranayo Ni sotonawi zai fansa vinawe Liberana nuwe timisauta ni naranawe Ia palina nui dwase unaye Kam sotonawi ranayo Ifangkatiavana Tunatulun jawana ni sotonawe Taperai nayachan Zani afatawi zani sotonawe Ni sotonawi zai fansa vinawe Liberana nuwe timisauta ni naranawe Ni apalina nui dwase unaye Kam sotonawi ranayo Ni sotonawi zai fansa vinawe Liberana nuwe timisauta ni naranawe Ni apalina nui dwase unaye Kam sotonawi ranayo Kam sotonawi ranayo Kam sotonawi ranayo raha narahantsika iny tononkiriny de tsapatsika tsara fa ny olona mahatsiaro tiana no mahatsiaro faly ary ny olona mahatsiaro tiana ihany koa no mahay misaotra sy mahay midera ary arakaraky ny atsapatsika tanora kristianina zany atao hoe fitiavan'andriamanitra izany no tokony anandratsika fifaliana ao aminy ihany koa ary lay fifaliana zay mitoetra ao anatitsika lay fifaliana zay azotsika atao mitobaka ihany koa ho amin'ny olona manodidina antsika ary ny olona mahatsiaro tiana ihany koa no mahay misaotra mandrakariva ary zany zavatra zany mahatonga atsika tanora kristianina tokony hanatoe-po feny fiderana sy feny fisaorana an'io andriamanitsika io satria raha toy izao ny fiainatsika de tsy noho isika fa noho izy de mandeha ny tompo raha nampianatra ny mpianany de niteny izy nanao hoe dinionareo izy ny voromanidina
de nandeha teny ko izy de ozy izy nanao hoe dinianareo ny zava-maniry ny voninkazo. Ary ny fanarana an'Andriamanitra tokoa manko de tsy hoe zavatra ara-panafotsiny ihany fa miasa koa ny saina. Ny teny hoe dinio dia miantso ny saitsika mba hiasa izany. Ary ny fandaharatsika an'io de zao hoe andinika ny zava-maniry isika, ny voninkazo na ny voankazo ihany koa. Andinika ny reny isika satria amin'ny alalan'ireny ihany koa no ahafahantsika misintona fampianarana. Ka ny irina indrindra de zao hoe isaky ny mahita zava-maniry isika dia atsiaro ihany koa ny fiainam-panahintsika ao anatin'izany, satria hoy aho teo hoe amin'ny alalan'ireny zava-misy reny no andraisantsika fampieritrretana ny amin'ny fiainam-panahintsika. Tahaka ny zava-maniry manko ny fiainam-panahin'ny kristianina, azo oharina amin'ny zava-maniry ny fiainam-panahin'ny kristianina izay nanomboka tamin'ny voa, namaka, ny tombo, ny velatra ary nanome vo, de toy izany koa ny tokony ho fiainantsika kristianina. Ary ho raisitsika tsiraray avy reo rehefa avy eo hoe manahoana marina moa ny lalan'ny fiainantsika, lalam-piainantsika kristianina itony, zany hoe lalan'ny fiainam-panahintsika. Fa ny fandiniantsika an'izany tokoa manko no ampivelatra atsika ary atonga atsika anintsy izay rehetra mila ahintsy ary tokony hideranan'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra tokony hiderantsika an'Andriamanitra. Fa na ny mpanakanto azy de mahatsapa an'izany hoe ny fiainako de toy ny voninkazo an-jaridaina soa, zay manintona amin'ny maso sady maro tia tokoa. Fa zao nefa fantatro fa mbola lazo ireny fiainako ireny. Fa ny fantatro de zao hoe Andriamanitra no nahary ahy, nahatsara ny fiainako tahaka io. Iantatiana no mikalo izany hira izany, ary hira zay tsy afaka eny ambavatsika tanora. Voninkazo ny fiainantsika mandalo, fa raha voninkazo mitondra endrika ho an'ny manodidina ve sa voninkazo manahoana? Raha ny faniriana de zao hoe isika tsirairay avy ao anatin'ny fahasamihafantsika de tokony haingo ny manodidina atsika, mitondra soa ho an'ny manodidina atsika ary mahafaly ny manodidina atsika ny fisitsika. Fanontaniana ary apetrao amin'ny fiainantsika tsirairay avy manao hoe manintona ny hafa tokoa ve ny fiainako ama kristiana, ary mitondra soa ho amin'ny manodidina ve ny maha kristiana. Fa ny kristiana de zao hoe natao hitondra soa amin'ny manodidina azy. Ny kristiana de zao hoe natao anintona ny hafa manodidina azy ihany koa, satria efa nantsona ho fanino sy fahazavana eo amin'izao fiainana izao. Ny fiainako de voninkazo soa hoy Iantatiana. Ary angatantsika de ao amin'ny lafiny teknika andefa izany hira izany, ary aorinan'izany dia ho raisitsika amin'izay no hoe lalàny ny fiainam-panahintsika kristianina, ka raisitsika tahaka ny ohatra izay misy eo amin'ny zava-maniry izy io, toy ny voankazo na ny voninkazo ihany koa. Fa Antatiana aloha no indramitsika amidina izay rehetrarehetra izay amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny fiainako dia voninkazo. See
raha misy fahasambaran'ny kristianina dia zay no hoe ny fiainan'andriamanitra no fiainany, ary ny taratr'andriamanitra no taratra hoetiny eo amin'ny fiarahamonina misy azy, ary ny hanitr'andriamanitra no hanitra hoetiny anentoento amin'ny manodidina azy. Zao nefa tsy ho tanteraky ny olombelona mihitsy zany atao hoe ny fiainan'andriamanitra no fiainany, ny taratr'andriamanitra no tarany, ary ny hanitr'andriamanitra no hanitrany, raha tsy manana firaisam-feno amin'ny Kristy ny olona anankiray. Ary zay nahatonga an' Jesosy Kristy tompo ny tenana hoe zao ny voaloboko ao izy, raha miray amiko ianareo dia mamobe, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona, ary lay firaisana feno amin'ny Kristy zay no antoko mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona. Ilaina ny mianatra tenin'Andriamanitra hoy aho, ilaina ihany koa ny mampianatra tenin'Andriamanitra, fa ilaina lavitra ny miaina ny tenin'Andriamanitra zay anananao, zay ampianarinao. Fa ny olona zay tena miaina ny tenin'Andriamanitra no manjary tena misarika ny hafa tokoa ny fiainany. Ary atao anatin'ity fandarana ity dia zao hoe afahantsika mijery indray ny lasa mandinika ny ankehitriny, ary mibanjina ny ho avy eo amin'ny fiainam-panahintsika, mba hahatonga antsika ho kristianina mamoa voatsara amin'izao fiarahamonina misy antsika izao, kristianina zay tena miavaka fa tsy manavatena, ary kristianina afaka manovo fa tsy ovan'izao tontolo zao, ary kristianina afaka mitarika fa tsy ho tarihin'izao tontolo zao. Izay no tanjony tsika ao anatin'izao fandarana zay iarahantsika amin'ity fandarana isika samy isika ity. Fa dia ary ho jerentsika ho fakafakaitsika ny amin'ny lalàn'ny fiainam-panahintsika kristianina. Isika kristianina dia hoarina hoy aho teo tahaka ny zava-maniry anankiray, ary ny zava-maniry anankiray dia niainga tamina voa zay nafafy. Raha tsy nafafy ny voa anankiray, tsy afaka naniry ny hazo anankiray. Ny fiandohany ny hazo anankiray naniry dia niainga tamin'ny voa. Ary tsisy hafan'izany koa ny fiainantsika kristianina. Raha tsy nisy voa nafafy teo amin'ny fiainantsika dia tsy tonga kristianina isika. Ahoana hoy Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha, dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety oloha fa tamin'ny voa tsy mety oloha, dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra. Ny kristianina dia tsy miainga amin'izay atao hoe nateraka indray izay ny fiandohany ny fiaina kristianina. Kristianina ara-tsoratra maso ny resantsika eto, fa tsy lay kristianina ara-pomba na lay kristianina anarana fotsiny ihany, fa lay kristianina samy teny manao hoe sambatra ao Jesosy fa ny fiainanao ny fiainako, sambatra ao Jesosy fa ny taratra ao no taratro. Ny kristianina afaka miteny zany dia zao hoe kristianina nateraka indray, ka alohany nahaterahany indray dia zao hoe nisy voana fafy tao aminy. Dia inona io? Ny tenin'Andriamanitra. Lay tenin'Andriamanitra zay notoriana tamintsika, ny tenin'Andriamanitra zay nafafy tamintsika, hanika namiry namoa be teo amin'ny fiainantsika. Ary ny fiaingan'ny fiaina kristianina dia tsy maintsy niainga tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ahoana hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Romana toko 10:17-18. Hoy Paoly manao hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Nahatonga antsika kristianina ho mpino dia noho ny toroteny, ary ny toroteny zay nitoriana tamintsika dia ny tenin'ny Kristy. Ny kristianina dia niainga tamin'izay atao hoe voanafafy izay, dia ny tenin'Andriamanitra izay. Ny tenin'Andriamanitra tokoa manko no manova atsika, ny tenin'Andriamanitra tokoa manko no mahatonga atsika nahalala ny marina, ary ny tenin'Andriamanitra tokoa manko zay ny akentsika no manjary mampiorina
ny finoatsika na tonga atsika hanana fiainam-baovao voanafafy. Zay ny fiandohan'ny fiainatsika kristiana. Nalaina ny voa de nafafy de nanjary nitondra aina vaovao. Nalaina ny tenin'Andriamanitra notoriana tamitsika, nandresy lahatra atsika de nanjary nitondra fiainam-baovao amitsika. Lalan'ny fiainana kristiana ve miainga amin'ny fahateram-baovao. Ny fahateram-baovao ve miainga tamin'ny tenin'Andriamanitra zay nafafy teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary zay ny zavatra mila tsarovantsika tanora kristiana ihany koa hoe raha te hitondra olona ao amin'ny fiainana isika de ny tenin'Andriamanitra aloha mila toritsika aminy, ampafantaritsika azy, afafitsika aminy. Fa efa nateraka indray ianareo ipetera, tsy tamin'ny voa mety loha fa tamin'ny voa tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra izany. Petraka ny fanontaniana, moa ve namoa tao anatiko marina ny tenin'Andriamanitra, nafafy tao amiko ary nitondra voa tsara. Moa ve ny tenin'Andriamanitra marina no afafiko amin'ny olona zay manodidina sa zay mety fieverako. Fa ny mahateraka ny olona indray, mahatonga ny olom-baovao indray dia ny tenin'Andriamanitra zay nafafy. Filazantsara ny Jaune de miteny mazava tsara mihitsy ao amin'ny Jaune toko voalohany 2:12 sy 13 de manao hoe fa zay rehetra nandray azy de nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. De zay mino ny anarany de reo zay tsy nateraky ny ra na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa nateraka Andriamanitra. Lalam-piainan'ny kristiana de zao hoe miainga am'izay hoe nateraka Andriamanitra izay. Miainga eo ny fiainan'ny kristiana. Ny famonjena lay Kristiny tety an-tany, lay Kristina naky ho faty teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rany ho fanavotana ny maro. Fa rehefa tsy manaitra izay famonjen'ny Kristy izay ny olona de tsy afaka manompoka lay fiainana tena fiainan'ny kristiana marina tokoa. Ary zany mila pahatsiarovana atsika isanandro satria zany ny fototra sy ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny kristiana. Indro ny famonjena efa mibalika, ary tsy hoe efa mibalika fa te hibalika eo amintsika ihany koa, de ny hazo fijalian'ny Kristy zany. Indro ny famonjena iarahantsika amin'ny atoko-pira vao amin'ny andro avaniko fivavahana izany. Famonjena izay natolotra ho an'ny olona rehetra. Tadiavan'i Jehovah de ho hitanareo izy, tadiava azy ka tsy ao fonareo marina tokoa izy de ho hitanareo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny famonjena de efa vita fa miankina amin'ny Kristy, amin'ny olona le izy, na andray izany ny olona na tsy andray. Indro ny famonjena. It's
raha misy zava-dehibe tokoa angambany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mila anaovantsika kristianina ezaka dia ny fitohina ny filazantsara ka lay filazantsara lay teny tonga nofo no mila hoentina ampitaina ny olona rehetra manodidina antsika tsy ny anaram-piangonana tsy ny mahaizao anao tsy ny fotom-pinoana fa lay Kristy zay afaka manova ny fiainan'ny olona Kristy lay nanolotra ny ainy ho fanavotana ny maro Kristy lay tonga tetỳ an-tany hitady sy hamonjy ny very ary zany afatra izany zay mila ampitaitsika amin'ny fiarahamonina misy atsika ary raha hoe ny fandraisandraiky ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina dia anankiray lehibe indrindra ao anatin'izany ny fitoriana filazantsara zay manova ny fiainan'ny olona satria na inona ataontsika rehefa tsy miova ny fiainan'ny olona ankehitriny de zary miasa maina ihany ny olona fa ny zava-dehibe indrindra rehefa miova ny fon'ny olona miova ny fotom-pisainan'ny olona miova koa ny fitondran'ny tenan'ny olona ankehitriny ary isika kristianina no afaka mampita izany mamafy ilay tenin'Andriamanitra na amin'ny fotoana na amin'ny tsy amin'ny fotoana hoy ny tompo dia afafazo foana ny voanareo ary ny tenin'Andriamanitra zay nivakitsika tamin'ny voalohany indrindra raha nanomboka izao fandaharana izao isika dia nanambarana fa ny tenin'Andriamanitra afafy ary ny tenin'Andriamanitra afafy de tsy miverina fotsiny aminy raha tsy efa natanteraka ny asa zay nampaniran'Andriamanitra azy indraindray tokoa manko sika manontany tena manao hoe mba misy vokany ve ny zavatra fitoriana ny filazantsara zay ataoko na lay tenin'Andriamanitra zay nafafiko tamin'ny olona fa to ohatry ny fiainany ihany ny ataony de zao hoe ny fevitro tsy fevitrareo Andriamanitra ary ny lalako tsy lalanareo fa ny anjaratsika de zao hoe manatanteraka ny baiko ny tompo mandao hoe mandehanany am'izao tontolo zao mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa inona moa Paoly inona moa Apolosy Paoly namafy Apolosy nanondraka fa Andriamanitra ihany mahay mampitombo ny anjaratsika kristianina zany de zao hoe manao zay tandrify atsika ary manambara amin'ny olona fa ny voa tsara indrindra de tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ary zay tenin'Andriamanitra zay rehefa afafy dia hamoa ao amin'ny fiainan'ny olona zay rehetra olona nefa mangetaheta te hanana fiainam-piovana no afaka mahita zany fiovana izany fanontaniana mipetraka aloha nefa alohan'ny andehanantsika kristianina mamafy ny tenin'Andriamanitra de zao hoe alohan'ny amafazako moa ve ny voana afafy teo amiko naniry moa ve nahatonga hanana fiainam-baovao ny tenin'Andriamanitra zay noraisiko alohan'ny amafazako any amin'ny hafa fa be dehibe no manao asan'Andriamanitra isika tanora ankehitriny fa indraindray ny fiainantsika tsy hitatsika fa mila nateraka indray aloha isika vao afaka mampatsiaro ny olona mahazava-dehibe zany fahateram-baovao izany lalan'ny fiainam-panahin'ny kristianina hoy isika manko terem-pendohana de zao hoe manomboka amin'ny fahateram-baovao ary ny zava-dehibe no mila verimberina mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny olona Nicodémosy olona mpampianatra ny tenin'Andriamanitra olona mpitoriny ny tenin'Andriamanitra raha ny aona tamin'ny tompo izy de ny tenina hoe ataoko inona ny ataoko izy izy andovako ny fiaina mandrakizay fa misy tokoa manko olona na de manao asan'Andriamanitra zao tsy manana antoka ny am'izany atao hoe fiaina mandrakizay de hoy ny tompo nanao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra ary zay fahateram-baovao zay le fahafahanao niava tamin'Andriamanitra niavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy koa ampetrao aminao ary ny fantaniana ary ampetrao aminao manao ihany koa manao hoe moa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ve ianao ary mbola tsy vita de zao hoe fotoanany fahafana mieritreritra ny fahafana mandre tenin'Andriamanitra toy izao hoe mihavana amin'Andriamanitra anie anareo izay hoy izy Paoly koa nira andeho arahantsika ary aloha mialoha ny diratsika amin'ny zavatra faharoa hoe aorinan'ny fahateram-baovao de inona indray de angatahantsika ny tarika Andrina Ramamonjy anao le hira mitondra lohateny hoe moa vita fihavanana
tamin'Andriamanitra va ianao. Fa inona tokoa moa ny soa azony olona raha azony zao rehetrarehetra izao nefa veriny ainy. Fa ny fahateram-baovao manome antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Moa vita fihavanana tamin'Andriamanitra va ianao. Ny lalàny ny fiainam-panan'ny kristianina dia niainga tamin'izay atao hoe fihavanana tamin'Andriamanitra izay. Rehefa nafafy tokoa manko ny tenin'Andriamanitra tamintsika dia nahatonga antsika nitodika tamin'Andriamanitra izany, nihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary nanomboka teo no tafiditra ao anatin'ilay hoe fahateram-baovao indray isika. Dia nanjary nanana fiainam-baovao, marina amintsika ilay teny nanao hoe raha misy olo ao amin'i Kristy dia tonga olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, ndreo tonga vaovao eo. Zao nefa tsy ampy fotsiny voa afafy, fa iny voa iny rehefa nafafy dia ny zavatra ataony iny voalohany dia manjary mamaka iny, lasa faka dia miorona any amin'ny tany any, mangady mamaka. Ary ny fiainan'ny kristianina koa tsy ampy fotsiny fahateram-baovao, fa ao aorianan'izay dia mila mamaka tsara isika. Kolosiana 2:2 andininy fahinana sy ny fahafito. Kolosiana 2:2 andininy fahinana sy ny fahafito mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorona mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianaranareo ka mazotoa amin'ny fisaorana. Tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy araka izany koa.
vanim-potoana naniketsika ny Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia nafana isika tamin'ny fanaran'Andriamanitra. Tia namaky baiboly, tia nivavaka, tia mamonjy fotoam-bavaka, ary mahafinaritra ny fiainana rehefa manomboka manaraka ny tompo voalohany iny isika. Fa nem-polo eto de manafatra tsara izy hoe tsy zay fotsiny, fa tahaka an'izay toe-po nanananao tamin'ny anao nanaiky an'i Kristy, nandraisanao an'i Kristy zay no mandehanao aminy arak'izany koa. Tahaka n'iny toe-po iny mila andehananao aminy. Fa zao tsy tanteraka ao zany raha zao aloha voalohany indrindra, mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana, mamaka tsara. Jereo fa ny vorehetra zay afafy raha tiana ho velona iny de tsy maintsy mahazo tany aloha izy iny, ary rehefa mahazo tany de mila mamaka tsara ao amin'iny tany izay itoeran'iny izy. De mandeha ny tompo raha nanao fanoharana tamin'ity resaka voafafy ity ao Matthieu 7:12 dia nampianatra ny mpianana izy. Hoy ny tompo, Matthieu 7:12 manomboka amin'ny 9:7 manao hoe: ary laza zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nanao hoe indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy, ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, ary nalaky ny trebona ireny satria tsy nisy tany lalina. Rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy, ary ny sasany voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa, ny sasany avy 100 eny, sasany avy 90 eny, sasany avy 30 eny, izay manatsofina aoka izy iaina. Zany ny fanoharana nataon'ny tompo amin'ny tsika fiainantsika kristianina toy ny voafafy. Ary jereo tokoa ne samy nafafy zao le vo, fa ny tany nandray azy no samihafa. Sasany ozy izy voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany azy. Be dia be ny olona ny mandre tenin'Andriamanitra fa tsy mamaka ao aminy, tsy mandaitra ao aminy. Ary betsaka ny tanora na ny kristianina izay miditra am-piangonana fa karazan'io tany voalohany io, tsy mamaka ao aminy akory ny tenin'Andriamanitra, fa vao miala eo izy de fa adininy pohany voromanidina hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Zavatra maro samihafa manala zay teny rehetra zay reny. Maro ny kristianina toy izany. Fa misy ihany koa le hoe voafafy teny amin'ny vato, tany marivo ambony vatolampy, misy tany fa misy vato ihany koa. Ary ao anatin'ny tany sy le vato zay zavatra tsy afaka miaraka anirin-javatra, fa amin'ny voalohany mamaka ihany, maniry ihany, trebona ihany, fa tsy afaka miditra lalina. Fa vao miditra lalina de voatoan'le vato, hanika raha vao tonga ny ainandro, rehefa tsy mamaka tsara le izy de malazo azy. Fa be lehibe koa ny kristianina ny toy izany. Eo fitiavana an'Andriamanitra, nefa eo ihany koa ny tsy fahafoizany ny fiainana zao tontolo zao. De maniry ihany le tenin'Andriamanitra fa tsy mamaka ao anatin'ny fiainana, ary tsy mahagaga raha efa tonga ny masoandro ozy izy dia malazo azy. Fa misy le fahatelo de zao hoe eny amin'ny tany misy tsilo, miara-maniry ny lay vonafafy sy ny tsilo, ka tsy le vomafafy no naresy fa le tsilo ny mangeja. Io le kristianina zay tsy mahafoy ny fiainana zao tontolo zao. Eo ihany le fiainana zao tontolo zao, hanika mandrebona, mangeja sy mamatotra azy. Fa ny fiainan'ny kristianina de zao hoe mila tany tsara, hanirin'ny tenin'Andriamanitra ary mamaka. Fa jereo tsara zay le hoe faka zay a, ny asan'ny faka eo amin'ny tany de zao hoe situna lay tsiro izy mba amelona lay azo. Ny kristianina mamaka tsara ihany koa de zao hoe mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny finoana,
tsy miorina amin'ny fiangonana, tsy miorina amina olona, tsy miorina amina fikambanana, fa Jesosy Kristy nonony. Ary zay le hoe mamaka tsara ao amin'ny Jesosy Kristy zay de zao hoe Kristy no ninony, Kristy no arahany, fa tsy fiangonana na olona. Fa be dehibe ny kristianina heverina hoe niova fo, fa ny fiangonana no arahany. Hanika rehefa diso fanantenana eo izy de miova fiangonana. Olona no arahany, mahita tsy fahatanteran'ny fiainan'ny olona anakay izy de miala eo. Fa ny kristianina mamaka tsara dia lazain'ny Kolosiana 2:4 sy 7 teo de hoe mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ao amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Mamaka. Ary ny azo anakay iny mampijoro azy de ny fiorenan'le faka. Rehefa mafy orina lay fiorenan'lay faka, ninona zavatra mitrango eo am'le azo de zao hoe mijoro mandrakariva izy. Ary ninona tokoa tokony hitrango eo fiainantsika kristiana rehefa mifototra amin'ny Kristy isika, mamaka ao amin'ny Kristy de zao hoe zay no mampijoro ny fiainan'ny kristiana. Tsy ampy ny fahateram-baovao, fa ilaina ihany koa le hoe mamaka tsara, miorina tsara, mitoetra tsara ao amin'ny Kristy. Mamaka tsara, miorina tsara, mitoetra tsara ao amin'ny Kristy. Ka miteny manao hoe toany mafy ao Tompo, mba tsy ova lalana ny finoana zay ananako, mba tsy ho levona fa hitoetra tsara ao aminao. Toany mafy aho, hira zay ataon'ny antsan'i Kristy no amezantsika zay zavatra faharoa zay hoe ilaina ny fahateram-baovao, fa ilaina ihany koa ny mamaka tsara ao amin'ny Kristy. Tsy ampy ny voa afafy, fa ny voa afafy mila mamaka. Toany mafy aho, antsan'i Kristy.
sina te sotitongi antony marina panovany panota ibebaka toano mafiamo pativalalana bati você banjana banakiza namafini fitapana miacha mitu nanaza sisananaku nuwaze surinamiku banakiza tuanu mafiamu bativalalana bati você bandauna banakiza namafini fitapana miacha mitu sisananaku nuwaze surinamiku banakiza ifinumizayanaku yanizai sisakwamiku ase surina manjakiza ifinumizayanaku yanizai sisatwamiku ase surina manjakiza ifinumizayanaku yanizai sisatwamiku ase surina manjakiza rehefa nafafy ny voa anankiray dia manjary namaka mamaka fa rehefa mamaka ihany koa izy dia manjary mitombo hatrany de toy izany koa ny tokony fiainan'ny kristianina ny fiainan'ny kristianina miainga amin'ny fahateram-baovao ary rehefa zany de manjary mamaka ao amin'ny Kristy izy ary rehefa avy mamaka ao amin'ny Kristy izy de hita eny amin'ny fiainana zany atao hoe fitombona izany mitombo ny fiainan'ny kristianina Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anarany tompo manao hoe fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ilaina ny malala hoe Kristy mateo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rano nitondra famonjena ho anao fa tsy tokony hijanona eo fotsiny fa mila fantarinao hoe iza marina moa io Jesosy Kristy zay inoko fa Paoly apôstôly de santeny nanao hoe fantatro zay inoko zao nefa raha tsy niara-dalàna tamin'ny Kristy teo amin'ny fiainany Paoly tsy afaka ny teny nanao hoe fantatro izay inoko ianao zao arakaraky niarahanao amin'ny namanao anankiray no hitombon'ny fahalalana ho azy ary arakaraky ny tombon'ny fahalalana ho azy no mahatonga anao atoky
na tsy atokany ny olona iray iny. Tsisy afan'izany keo fanarana Andriamanitra. Mila mitombo amin'ny fahalalana tsara azy isika. Ary rehefa mitombo amin'ny fahalalana azy isika dia tokony hitombo amin'ny fankatoavana koa. Mitombo amin'ny fankatoavana fa tsy ampy ny fahalalana azy fotsiny. Mila fantatsika ny akarazany hoe raha tsy ilaza afa-tsy le hoe fomba nilazan'i Jesosy Kristy ny tenansika hoe izy ny tenina na hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fantatrao marina ve zany eo amin'ny fiainanao? Fantatrao ve fa raha misy mahavery anao Jesosy Kristy ny lalana anankiray zay ahafahanao mahita zay tokony ho ale? Fantatrao marina ve fa Jesosy Kristy no fahamarinana? Ka raha mitady ny marina ianao dia tsy hitady etseho fa hitady izany amin'ny alalan'ny fitarafa ny tenin'Andriamanitra. Izao ny fiaina hoy Jesosy Kristy. Tena fantatrao marina ve fa Kristy tokoa no mitondra fiainana ho anao sy ho an'ny manodidina anao? Fa mila mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy isika eo amin'ny fiainantsika. Ny fahalalanao 5 taona lasa momba an' Jesosy Kristy tsy tokony izay intsony ny fahalalanao azy ankehitriny, fa tokony mitombo izany, mitombo. Ary zay fitombony izay hoy aho dia tokony hiteraka fankatoavana bebe kokoa hatrany ny fahafantaranao an' Jesosy Kristy. Jereo anie raha mahita zaza anankiray isika nampianarina ny teny dia tsy mahay afa-tsy miteny hoe dada, nefa efa 5 taona 7 taona, anahoana ny fijerintsika an'izany zaza izany? Tsy ara-dalàna ny fitombony. Raha mahita zaza anankiray isika 9 taona 7 taona mbola mihina biberon, manahoana ny fijerintsika an'izany zaza izany? Tsy ara-dalàna ny fitombony. Fa manoatra lavitra noho izany isika kristianina. Lay zaza resantsika teo dia efa zaza tokony efa mahay mamaha tena, efa mahay mamana ny tenany, tsy mila fahanana intsony. Ary rehefa mitombo ihany ny taonan'io zaza io, efa tonga tanora izy dia tsy ny tenany ihany ny hainy fahanana, fa mahay mamahana ny hafa ihany koa izy. Fa isika kristianina dia mahatsikaiky indraindray. Isika dia toa mijanona ho zaza mandrakariva eo amin'ny fiainana, zaza fahanana lalandava, fa tsy mba tonga zaza mpamahana. Hebreo 5 andiny 1:12 12 katramin'ny 17. Hebreo 5 andiny 12 katramin'ny 17. Fa na dia tokony ho efa ho mpampianatra zay ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila zay ampianatra anareo ny abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray. Ary efa tokony zay tokony homendronono ianareo fa tsy vetikanina. Fa zay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatrany amin'ny tenin'ny fahamarinana, satria mbola zazaboto. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatrany ampiasaina tsara, ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Zaza ny mihinan-dronono, fa ny lehibe ny mihinana vetikanina. Kanefa raha mbola zaza efa 5 taona 9 taona mbola milana ronono, dia hitantsika fa tsy ara-dalàna ny fitombon'izany olona izany. Ary isika kristianina ihany koa raha mbola zatra omena ronono ihany, dia tsy ara-dalàna intsony izany, fa mila miaina zatra mihina vetikanina. Ary tsy mila ho fahanana foana, fa mila zatra mamaha tena ihany koa. Raha tokony efa ho mpampianatra ianareo izy noho ny fahelan'ny fotoana, dia mbola tady olona mpianatra anareo ihany. Ilaina ny mamaka ao amin'ny Kristy, fa ilaina ihany koa ny mitombo. Mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy, mitombo amin'ny fahamatorana amin'ny fanarana ny Kristy. Ka tsy kristianina natao ho velomina foana, fa natao amelona ny hafa ihany koa amin'ny fotoana anankiray. Zany hoe tsy natao handray fampianarana fotsiny, fa natao hahay ampianatena, ary natao hahay ampianatra ny hafa ihany koa, arakaraka ny fitombonao
amin'ny fanarana ho an'i Kristy. Koa aoka isika hitombo amin'ny fahalalahana tsara an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana, mba hafantatra hoe iza izy io ary inona ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiainako. Arakaraky ny alalako azy ny tombon'ny fankatoavako azy ihany koa. Ary rehefa mitombo amin'ny fahalalahana tsara an'i Kristy dia manjary mitombo amin'ny fahamatorana, ka tsy olona mpandray fotsiny ihany fa olona mpizara ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny manodidina azy. Raha fehizitsika izay dia zao hoe ny fiainana kristianina dia miainga amin'ny tahaka ny voa afafy anankiray. Nafafy ny voa dia nanjary ny tsira, ary rehefa ny tsira dia nanjary namaka, ary rehefa mamaka dia manjary mitombo. Fiainana kristianina dia toy izany. Rehefa avy nateraka indray isika dia mila miorona sy mamaka tsara ao amin'i Kristy ny fiainantsika, ary rehefa izay dia manjary mila mitombo amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy isika. Zao nefa ho iaho hoe arakaraky ny andehanantsika miaraka aminy hitombontsika amin'ny fahalalana tsara azy io, ary hahatonga antsika ihany koa ho matotra amin'izay natao hoe fiainam-panahy izany. Tiako ny miaraka aminao Jesosy, naiza naiza hitondranao ay. Hiaraka aminao Jesosy tompoko, ary tsy hoe hiaraka aminao fotsiny, fa hiaraka aminao hitory teny soa amin'ireo havako, ary ny olona efa nitombo no antsoina andeha hitory ihany koa. Tiako ny hiaraka aminao Jesosy, hira zay hiarahantsika amin'ny obio, ary angatantsika ao amin'ny lafiny teknika andefa izany hira izany. Tiako niaraka aminao Jesosy. Niamra caminhar Jesus, nós
rehefa nafafy ny vo anankiray de nanjary namaka, ary rehefa mamaka ny vo anankiray de manjary mitombo, ary rehefa mitombo amin'ny fotoana anankiray de manjary mamelana sy mivelatra. Dia tsisy afan'izany koa ny lalàny ny fiainam-panahy kristianina. Ateraka indray izy mamaka tsara sy miorina tsara amin'ny Kristy izy de manjary mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, de manjary kristianina mivelatra eo amin'ny fiaina. Ny voninkazo anankiray rehefa mivelatra de manintona amin'ny mason'ny olona, ary mampitsiritra ny olona rehetra zay mandalo mahita izany. Ary ny kristianina tena mamaka tsara, mitombo tsara ihany koa de hitan'ny olona ny tena fivelarany. Ary rehefa mahita zay fivelarany zay ny olona de manjary mitsiriritra ny fiainan'ilay kristianina. Ny kristianina manko tsy voatery miteny vao fantatra hoe kristianina iny olona iny, fa amin'ny fotom-pisainany, amin'ny fomba fiainany de ahafantarana hoe kristianina marina iny olona iny. Matetika misy milaza manao hoe ny kristianina terisaina, ny kristianina voagejageja, ny kristianina tsy afaka manao an'izao, tsy afaka manao an'zary, tsy afaka manao an'zaro. Zany marina ve ny tena atao hoe kristianina? Raha Paoly nanoratra ho an'ny kristianina tany Galaty de ny teny nanao hoe Paoly, Galatiana 5:1 manao hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny Kristy antsika, ka tomoera tsara fa za mety ho azon'izy io ka fanandevozana intsony. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'ny Kristy antsika, zany hoe ny tena kristianina marina de zao hoe nantsona ho amin'ny fahafahana, olona afaka izy eo amin'ny fiainany manontolo, olona afaka izy eo amin'ny fiainany manontolo. Ary zany fahafahany zany de hitantaratra amin'ny fomba fiainany, hitantaratra amin'ny fomba fisainany, hitantaratra amin'ny fomba fanaovany zavatra. Tsy olona terisaina izy fa olona tena malalaka, nefa ao anatin'izay fahalalana zay de zao hoe fantany tokony ataony. Ny kristianina tsy ho an'ny kristianina nge zany hoe aza mijangajanga, aza mangalatra, tsy ho an'ny kristianina nateraka indray intsony izany. Ny kristianina nateraka indray tonga olom-baovao de mahafantatra ny tokony ho ataony izy, ary fahafantarany tokony ataony izay no mahatonga azy mifidy amin'ny zavatra zay ataony, ka tsy resaka fahateretsaina le izy fa ny fahafantarany hoe matoa manao an'ity de ity ny tsara, ity ny mara. Paoly raha ny teny de ny tenina zavatsara mihitsy hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Zavatra rehetra azoko atao nefa zaho tsy manaiky andevon'ny zavatra na inona na inona. Korintiana 1:9-12. Zany ny tena fahafahana marina. Ny fahafahana marina de zao hoe afaka manao zay tiako atao aho, fa zany tsy tianao an'iny satria fantatro hoe tsy mahasoa ainy. Ny an'ny Paoly apôstôly de zao hoe ny zavatra mahasoa sy ny zavatra tsy mangeja ny zavatra tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainany. Ary zany ny olona hitantaratra ny fahafahany eo amin'ny fiainany. Raha manao zavatra iray izy de fantany hoe mahasoa azy iny aloha, manao zavatra iray izy de fantany fa tsy manangeja azy iny. Ny kristianina de kristianina mivelatra eto am'izao tontolo zao izy, fa tsy manao ny fanao zao tontolo zao. Ary zany ny tena atao hoe fivelarana, fa tsy hoe ny fivelarana de zao hoe afaka ataoko ny zavatra rehetra ka na ny zavatra ny zao tontolo zao ary de ataoko. Tsy zay le fivelaran'ny kristianina, fa ny kristianina mahalala ny tokony ho ataony. Kristianina mivelatra. Paoly ihany ny mbola ny teny nananatra ny amin'ity resaka fahafahany ty eo amin'ny Galatiana 5:5 io ihany, 7:17 de hoy izy hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy ho entinareo anaraka nofo zany fahafahanareo izany. Nantsoina ho amin'ny fahafahana tokoa isika kristianina, nefa aoka tsy ho entina amin'ny fanarahana nofo izany fahafahana izany. Kristianina mivelatra ve? Kristianina miaina ao anatin'ny fahazavan-tsaina, miaina ao anatin'ny fivelarana,
tanteraka eo amin'ny fiainany manontolo. De raha miresaka indray isika am'le voafafy, de jereo anie matetika ny mpianatra any amin'ny taona 5 na taona 4 any, de asaina mitondra tsaramaso de ambolena. De raha tao anaty kesika maizina anakay ny tsaramaso iny a, de asiana lavaka boribory anakay mazava, de zavatra ataony iny tsaramaso e ambolena iny a, de mamonjy mivoaka amin'iny fahazavana lavaka boribory misy fahazavana iny izy. Ary rehefa mivoaka eo izy vao mamony, zany hoe ny hafanana manko no miteraka fitombona ho an'ny zava-maniry anankiray, ny hafanana ihany koa no miteraka aina ho azy, ary ny hafanana miteraka fivelarana ho azy, manjary mamony izy. Isika kristianina koa, rehefa tena miaraka amin'ny Kristy ilay fahazavan'izao tontolo zao, Jaona 2:15 ny tenenany nanao hoe zao ny fahazavan'izao tontolo zao, zay manaraka aty tsy mbandeha amin'ny aiza fa na fahazavanay, de hitany zany fahazavana miaraka amin'ny Kristy zany. Lay fahazavana tsy eny ivelany fa ao anaty fahazavanainy, manjary manana fanahy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny mainty sy ny fotsy, ny mety sy ny tsy mety, ary zany ny kristianina mivelatra zany. Tsy ampy ny fahateram-baovao, tsy ampy ny hoe mamaka tsara sy miorina tsara ao amin'ny Kristy, tsy ampy hoe mitombo amin'ny fahalalana Kristy, fa ilaina ihany koa ilay fivelarana eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Kristianina mivelatra, kristianina miaina ao anatin'ny fahafahana, kristianina mahalala n'izay tokony ho ataony, ary eo amin'ny fiainany ny fahafahany de tsy hoetiny amin'ny fanaranam-po ho amin'ny ratsy, fa hoetiny manome voninahitra mandrakariva an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany manontolo. Kristianina mivelatra, kristianina mahafantatra ny tokony ho ataony, kristianina nanolotra ny fony ho an'Andriamanitra manontolo, ka hitenenany hoe ny foko rehetra, ny saiko rehetra de hoentiko manompo an'Andriamanitra avokoa. Kristianina mivelatra ve ny fony sy ny sainy dia entiny anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra avokoa, ary rehefa tia an'Andriamanitra izy de manjary tia manompo an'Andriamanitra ao anatin'izany fivelarany izany. Ny foko rehetra iarahana amin'ny section artistique, ny ako avy ao amin'ny fikambanan'ny mpiara-maka ny baiboly. Ny foko rehetra tokoa manko no atolotra an'Andriamanitra, ny saiko rehetra no atolotra an'Andriamanitra, ary ao anatin'izany dia hoentiko anompona sy anomezana voninahitra azy zay rehetra momba ny foko rehetra iarahantsika amin'ny section artistique ny ako ny mpiara-maka ny baiboly. Hallelujah.
with all of my spirit, deep in my full being, I praise you. Hallelujah, I love you, Jesus Christ. Hallelujah, my pleasure is to serve you. Hallelujah, I enter today with you. Blessed be your holy name. Hallelujah, I love you, Jesus Christ. Hallelujah, my pleasure is to serve you. Hallelujah, I enter today with you. Blessed be your holy ny amaranatsika n'izay rehetrarehetra zay de zao hoe ny azo anakay rehefa nafafy de nanjary namaka, ary rehefa namaka de nanjary nitombo, ary rehefa nitombo de nanjary namony, namelana ny velatra, ary rehefa namelana de nanjary nanome vo. De tsisy afa zany koa fiaina kristianina, fahateram-baovao, mamaka tsara ao amin'ny Kristy, mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy, mivelatra amin'ny fiainam-panahy, fa manome voa tsara ihany koa ho an'ny manodidina azy. Kristy de niteny nanao hoe raha miray amiko ianareo izy de mamobe, fa raha misaraka amiko ianareo de tsy ahefa na inona na inona. Ary le voa tsara ho an'ny kristianina eo amin'ny fiainana de zao hoe le Galatiana 5:12, fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana, fifaliana, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahononam-po. Ary zany rehetrarehetra zany mila hita taratra eo amin'ny fiainantsika kristianina avokoa. Moa tsapany olona eo amiko ve izany atao hoe voatsara eo amin'ny fiainako izany, fa antsona isika amoa voatsara eo amin'ny fiainantsika manontolo. Raha fehizitsika zay rehetrarehetra nyresantsika teto izay de zao hoe ny lalàn'ny fiainam-panahy kristianina de miainga amin'ny fahaterahana indray. Raha tsy ateraka indray tsika tsy ahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao hoe mila mamaka tsara isika, mandeha aoka tahaka nandraisanareo an'i Kristy ozy izy ny andehanareo ao aminy koa, ka mamaka tsara sy miorina tsara ao aminy, ary mitoetra tsara amin'ny finoana, mamaka tsara. Ary ny fahatelo de zao hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy, aoka hitombo fahalalana tsara ny Kristy ianareo hoy Petera. Ary ny fahaefatra de miaina amin'ny fivelarana ao anatin'ny fahafahana tanteraka. Ary ny fahadimy farany de zao hoe manjary manome voatsara ho an'ny manodidina atsika isika mba ho tara. Dia izay indray ny masakazo natolotra teto amin'ity fandaharana ny rahantsika teto ity izay. Ny resantsika ny amin'ny atao hoe lalàn'ny fiainam-panahy kristianina dia tahaka ny zava-maniry anankiray. Ary irina indrindra isika rehefa mahita reny zava-maniry ireny mba andinika ny fiainantsika hoe moa naniry valay voanafafy teo amin'ny fiainako. Ary raha naniry moa mamaka tsara tahaka an'io zava-maniry anankiray io ve, ary raha mamaka tsara tahaka an'io zava-maniry io moa ve mitombo sa manahoana, ary raha mitombo moa ve mamelana mivelatra sa mainakiny, ary raha mivelatra sy moa ve mitondra voa ho an'ny manodidina sa nanahoana. De ny tompony iay atsika tsiraray avy, ary ahatonga atsika iorina tsara ao amin'ny finoantsika ny fandarana zay narahantsika teo. De isaorantsika an'Andriamanitra zay fotoana anantsika teo izay, ary isaorana manokana koa ianareo mpiaino zay naharitra ny aino hatramin'ny faran'izao fandarana izao. Mangataka ao amin'ny lafiny tendriksika itsika alohan'ny tena amarana atsika izao fandarana izao, andefa lay hira anankiray mitondra lohateny hoe Jesosy kapiteninay. Jesosy kapitenitsika tanora no afaka mitantana ny fiainantsika, ary ny diantsika ty mbola ho lava fa mila mpitaridalana isika ao anatin'izay. Telo no rehefa famonjena Jesosy kapiteninay.
fiainana izao nandeha nirenireny fanofoiany mono kanefa haireny namitaka voko tanora iania mba tanora toana nantekana kanany safiainana izao nandeha nirenireny fanofoiany mono kanefa haireny namitaka voko mitetirano masibeny fiainatsika ety mazany sika de varina sy sorinery lai jesosy zay nanao ny fanekeny mpanamory mahay no kapiteny jesosy nao kapitenina eraifokiana naotrakiza jesosy nao kapitenina eraifokiana naotrakiza vola lavitra ilay seranana izao tsy manay fa aolay tanana mitsotra tamiko hatraminy talo ka de ho tanako mba ho fananako vola lavitra ilay seranana izao tsy manay fa aolay tanana mitsotra tamiko hatraminy talo ka de atanako mba ho fananako mitetirano masindeny fiainatsika ety mazany sika de varina sy sorinery lai jesosy zay nanao ny fanekeny mpanamory mahay no kapiteny jesosy nao kapitenina eraifokiana naotrakiza 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 dia izay ny masakazona tolotra dia manao velomanareo indray namanareo Kamira Falimana ary manome fotoanantsika indray amin'ny herinan'io mbola sitrapon'Andriamanitra fa hivavaka aloha isika. Saoranay Andriamanitra nanome anay izay fotoana izay ahafahanay nandre ny teninao dia ampioreno tsara ato anatinay tokoa ny teninao mba hamoa voatsara ary hitombo ary hamaka aminay ny finoananao dia tahio ny tsirairay avy any tokantranony any ary tahio ihany koa izao onjam-peo izao mba tendra hitondra soan'izay rehetra miaino azy misaotra Kristy Tompo. Amen.
fandarana isika samy isika. Fandarana vokarintsika samy tanora ary natao hifampitaizantsika samy tanora. Fandarana isika samy isika iresahana manokana ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika mba ahatonga antsika aharitra sy hivelatra amin'ny fanarahana ny tompoko. Arahinao isaky ny sabotsy hariva eto amin'ity onjam-peo maminao ity.